Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Manasanao ampitiavana indray raha naniombana anatin'izao fampivavahana an'Andriamanitra izao fa tahaka ny fiarabe anankiray izy ity tondra ny mino rehetra. Eny, misy zohitra tia ny tompo andehanantsika indray androany. Arahanao rehefa Jesosy no mpamely ny fiainanao ary anio manokana dia hibandina ny fiaviana sy ny fahatongavantsika so diso fiaingana tokoa ianao andao hiombana anatin'izao fampivavahana izao mba tsy ho diso fiaingana fa efa fotoana zao akatsika ny tapakila andehanantsika, akatsika ny sorodalana izay hitondra ny tompo antsika fa ho avy izy. Ho avy Jesosy Kristy. Ny olona rehetra dia samy nieritreritra zany rovina ahoana ny atao amin'izany hahatongavan'i Jesosy zany fa ho aminao hoe andaontsika anatin'izao fampivavahana izao hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo ka andray ny teny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 19:11 amboantsika ty fotoana ity. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19:11 ary Tesaloniana voalohany toko 4 19:20 ibanjinantsika an'izany lalana alehantsika hitsenan'ny Jesosy antsika mba tsy ho diso ianao amin'ny teny ity. Koa ampitambona amintsika rehetra ny riavana, ny fahasoavana, ny fiadanana ao amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo ary ho avy amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Vaketsika amina rano tompo. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19:11 sy Tesaloniana voalohany toko 4 19:20 ary araka iombana amin'ilay hira anankiray andrina raha mamonjy kalohany antadiantsika hoe ho avy Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy ireo lahy teo anilany ny akanjo sy fotsy izay nanao hoe raha lehilahy Galileana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo. Iny Jesosy izay nampakarana ny ala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary amin'ny tropetra n'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarana hiaraka amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Amen. Ho avy i Jesosy. Show.
mbola ho ampitombony aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina amelona antsika amin'ny tenin'ny Tompo indray androany. Andriamanitra inoantsika ry havana dia tsy Andriamanitra andeha ataontsika hoe mpanao fanompoam-pivavahana na Andriamanitra toy ny Andriamanitra hafa marobe fa tena Andriamanitra raim-pahary, Andriamanitra tonga teto tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga nofo ary Andriamanitra fanahy masina afaka mitoetra ao anatintsika miavaka izany. Andehantsika amin'ny teny ity handray ny teniny izany Andriamanitra mamelona antsika izany. Ary fanontaniana iray no hodiny antsika amin'ny teny ity manao hoe ho avy io Andriamanitra io haka sy hakanao, vonona ve ianao? Vonona ve ianao? Tahaka ny hoe efa manana inona ity izy? Tapakila ve ianao ho amin'izany toerana hitondran'Andriamanitra antsika izany? Fa koa nefa tapakila fotsiny ve? Dia tahaka ny hoe azy ny tapakila dia tsy misy dikany amin'ny fiainana eto tany. Ry havana, amin'ny teny ity dia andinika ny amin'izany isika. Ary manasanao handray ny baibolinao hanokatra ao amin'ny boky ny filazantsara. Filazantsaran'i Jesosy Kristy no ambara aminao anio araka ny Matthieu amin'ny toko 420 manomboka amin'ny andininy fa 2:20 ka hatramin'ny andininy fa 1:50. Ary ho hitantsika amin'ity ten'Andriamanitra antsika anio ity fa omen'ny Tompo finoana isika. Ary io finoana izay omen'ny Tompo antsika io dia tsy finoana toy ny tapakila fotsiny fa finoana tena miaina mba tsy ilazana hoe miasa ary misy vokany amin'ny fiainantsika dia ny ety an-tany. Andao aloha antsika ary hivavaka alohan'ny hamakiantsika ny ao amin'ny Matthieu toko 4:20 ary nambarako taminao teo. Hivavaka antsika. Andriamanitra misaotra anao indrindra noho ny fotoana izay atolotra ao. Ahafahanay hamaky ny teninao dia nity izahay raha maky izany aoka ianao mihitsy no hitarika anay. Aoka ianao hampianatra anay ny lalakale anay. Ary mitenena aminay Jesosy fa vonona iaino anao izahay. Ho tonga fiainanay tokoa anie. Izany teninao vakianay izany. Misaotra Tompo. Amen. Andeha ho vakiantsika ary araka izany ry havana ny Matthieu toko 4:20 manomboka ao amin'ny andininy fa 2:20 ka hatramin'ny fa 1:50 no ho vakiantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ho amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny Tompo nareo. Nefa koa fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamiana. Ka miomana kosa ianareo fa amin'izay raha tsy ampy izy nareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony ifen'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa. Ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maritrela ny tompoko ka dia nikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany. Dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjarany ampetsara velatsia. Any no izy ny fitomaniana sy ny fikotrohan'ivy. Amen. Izany indray no tenin'Andriamanitra izay hodinitsika amin'ny teny ity ry havana. Ity Matthieu toko 4:20 ity dia ahitantsika manokana
ny mpianatry ny tompo izay nanomboka nanontany azy rehefa ny asa tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy nanao ny asa izay nampanaoviny ray azy sady manomana ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra sy ny nanasitrana teny rehetra teny dia niverina nakany Jerosalema, niverana farany ho an'i Jerosalema ary tao Jerosalema alohan'ny isamborana azy sy ny anombohana azy amin'ny hazo fijaliana dia ny hafatesany sy nitsanganany amin'ny maty ka avy tany ny asa nampanaovina azy. Tao Jerosalema io no nalahelovan'i Jesosy nilazany tamin'ny olona fa ho ravany tempoly ary somary nataony fampilahatra raha mijery izany dia tahaka amin'ny fampilahatra paralèle ozy ny fitenitsika amin'ny teny frantsay amin'ny fiaviany ny andro farany ilay fiaviany faharavahany io ka natonga ny mpianatra nanontany roviana no avy ny tompo dia inona anisany anankiray amin'ireo 4 amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy anazavana amin'ny mpianatra ny amin'izany iaviany Jesosy zany iaviany iverina indray zany ity ten'Andriamanitra tao Matteo 4:20 ary tsika koa amin'izao fotoana izao mety mametraka fanontaniana roviana ary no avy ny tompo roviana ary no avy ny tompo. Zavatra voalohany ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika androany dia izao: tsy misy mahalala fa tampoka sy tsy ampoizina. Surprise! Zay ny voalohany lazaina anao. Surprise ny fotoana iavian'ny tompo ary tena misy antony zany. Zay ny hitantsika eto amin'izao ten'Andriamanitra izao. Ka voalohany hoy isika mitaky fahavononana. Mila fahavononana. Raha vao tsy manana ny toetra vonona io dia tsy ho lasa tsy ho entin'ny tompo hiaraka aminy fa hiaraka ho ringana sy levona amin'ny zavatra rehetra. Ho avy Jesosy hanavitra haka ny azy. Zay le fiavian'ny tompo zay ry havana. Ndaontsika androany ametraka fanontaniana vonona ve? Efa nainona zany teny zany matetika isika. Vonona ve iona amin'ny tompo? Any amin'ny Amosy dia miomana iona amin'ny Andriamanitra ao. Vonona iona amin'ny tompo ve ianao? Fantatra hoe ahoana le fionana? Ho avy ianao iona aminy. Izany hoe ho tapitra ny fotoana ny eto ambonin'ny taninao. Vonona ny iona amin'ny tompo ve ianao? Toetra voalohany zany izay vonona izay. Ndao averintsika lay kisarin'ilay tahaka ny hoe andeha zotra anankiray ianao ho any an-danitra. Ary tena marina ity kisary ity. Fa raha ho any an-danitra ianao mila miomana. Mila anananao ny tapakila. Mila ataonao ny réservation fa mandria toerana zany Zay ny fiomanana voalohany. Jesosy Kristy raha napiditra ny titeny atao amin'ny Matteo 4:20 izay nivakina taminao teo alohany io dia lasa izy fa misy olona anankiroa miara mitoto vary, ny ray lasa entin'ny tompo any amin'ny ray tavela. Isan'ilay hiaraka amin'ny tompo ve ianao rehefa ho avy ny tompo? Na isan'ilay ho azo antoka fa tafiditra ve ianao? Mila miomana. Ary ny zavatra voalohany mila fantatsika dia izao: omenanao ny finoana ho tapakila. Ny miomana sy ho vonona zany dia ny manana ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ahoana lazainy Jaona 3:7 andininy 9:30 filazantsara ny Jesosy Kristy nampanoratany an'i Jaona amin'ny 3:7 andininy 9:30 milaza hoe: fa zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Zay manana ny zanaka, zay manana ny Jesosy Kristy no manana ny fiainana, ary zay tsy mino any zanaka dia tsy manana fiainana ao amin'Andriamanitra. Ahoana? Ny fiomanana dia izao: ianao manana ny Jesosy Kristy. Ary tahaka ny olona rehetra andeha
andeha ataontsika hoe andeha voyage anankiray mamandry toerana mividiny tapakila dia afaka manao an'izay ny olona rehetra fa mila fantatra fa misy io voyage io vonona ve anao anao an'io voyage io zao ny fotoana fanaovana amin'ny famandria toerana inona ny atao raiso Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany eritrereto tsara zany inona ny nalehany teto ampafantatra ny olona n'izany ndao fa hoentiko any amiko ianareo eritrereto misy olona anankiray mahafinaritra be tonga eto Madagasikara te hahita azy daholo ny olona fa nga vitany mahita azy hoentiny ndao fa hoentiko any amiko nareo izy any amin'ny toerana mahafinaritra be misy dia ahoana ekeo ny andray anazy hiaraka aminy hoy aho hoe ekeo ny andray an'io Jesosy io fa izay manana ny zanaka manana an'io fiainana io manana le tapakila ary hiaraka aminy avy eo hoy izay tsika manokana io hiaraka aminy io amin'ny tapany faharoa fa izay aloha ny tsindrintsika tsara vonona ve ianao efa manana ny tapakila ve ianao efa nandray an'i Jesosy ve ianao ka nanao ny famandria toerana ary tsindrina tsara araka izany fa tsy ampo iziny io zany tsy afaka tenene amin'izao ny fetra fandraisana ny tapakila tsy misy fetra tahak'izay io hoe tretina treto fa mety amin'ny fotoana rehetra dia ho avy ny fotoana mety ionanao amin'Andriamanitra ao na ianao miala eto tany vita zany ny fandehananao teto fa tonga dia makany avy hatrany ianao iona aminy hoe ho any aminy sa ho avela ho ringana na izy no iverina zay le izy ary eto amin'ity ten'Andriamanitra ity Matthieu 4:20 dia hoy izy Jesosy hoe tsy ampo iziny io ny olona zany samy eritreritra daholo amin'izao daty misy miteny mihitsy hoe tamin'ny taona zao amin'ny fotoana ohatr'izao tsy ampo iziny io hozy Jesosy tahaka ny mpangalatra ho avy ozy tsy hanao hoe rovina izy ny tonga fa miteny fotsiny izy ho avy dia ianao zany mila mahafantatra hoe raha ho avy izy dia zao ny ataoko fa ianao zao mahafantatra fa ho avy Jesosy inona ny ataonao zay ny antsinao hoe vonona manao zay asena atao miomana miambina ny antsinao hoe miambina atao amin'ity ten'Andriamanitra atao Matthieu 4:20 ity dia olona nandray an'izany Jesosy Kristy zany ho azavainy misimisy kokoa eo ny tapany faharoa fa miaraka amin'ny Jesosy mihitsy ianao dia somary averiko indray mandeha ilay izy satria amin'ity ten'Andriamanitra antsika ity dia miverina indroa ny teny hoe tsy fantatra ireo ny fotoana tsy fantatra ilay fotoana hiavian'ny tompo ary io tsy fantatra io ny olona miambina dia izao mandray ilay finoana izy aloha voalohany indrindra raisiny io Jesosy Kristy sy ny famonjeny io azony tsara ny famonjeny mikolo izany finoana izany ary mahafinaritra be ilay izy fa maninona ary nataon'Andriamanitra tsy fantatra ilay fotoana hoe roviana ilay fotoana ity mba ahafahana ny mpianatra zao mahafantatra hoe amin'izao ny datim-panadinana dia efa mikendry izy hoe zao zany ataoko kapitsy dia raha kapitsy dia ahafahako vonina amin'ny fanadinana fa ilay izy tsy fantatra dikan'izany dia ahoana amin'ny fiambenana zany izay azontsika takarina anatin'izao teny izao dia izao kolokoloy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy izay noraisinao kolokoloy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy izay noraisinao tian'Andriamanitra hiankina aminy isan'andro ianao tsy atoky daty na fotoana na zavatra hafa itsika zany rehefa tsy ampy ny fahalalantsika dia mila miankina amin'Andriamanitra fotsiny ianao miankina amin'Andriamanitra zay ilay zavatra mahafinaritra ny fiambenana dia endriky ny fifandraisana amin'Andriamanitra kolokoloy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra kolokoloy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zay ny zavatra faharoa ambarantsika ao anatin'izao teny izao voalohany hoy ato eo dia miomantsika mandray an'i Jesosy Kristy dia manana ny tapakila ary azo antoka fa tsisy fanameloana izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ho tafiditra ny fanjakany lanitra fa faharoa ny fiambenana dia izao kolokoloy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra
ny tsy fahalalantsika ny fotoana ny antony ankinantsika amin'Andriamanitra. Jereo tsara amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao. Indraindray misy toe-javatra tsy sapanao hoe ohatrany tsy takatro zany, tsy takatry ny volako zany, ohatrany tsy takatry ny saiko zany, fa anatin'ireny misy zavatra apetraka hiankinanao. Reny zavatra tsy takatra ireny, reny zavatra tsy fantatra ireny, reny surprise reny ny antony ankinana amin'Andriamanitra. Lasa manana toky ianao. Andriamanitra zany dia mampianatra antsika androany fa omeny finoana ianao ahatonga anao vonina ary ahatonga anao hanana toky ka hiambina hiazona mafy izay namonjenanao. Hiditra amin'ny tapany faharoa sady sika. Eo mantsy no somary misy diso fandray kely hoe ny fiainana makany an-danitra ve zany rehefa ho avy Jesosy dia hoentiny ihany ianao dia tahaka ny mahazo tapakila dia vita. Zay vidiko ny tapakila dia azoko ny tapakila ampirimiko tsara ao dia lasa amin'izay za mitsangatsangana dia tsy mety zay ry havana. Tsy mety zay satria izao le fotoana iaingaina tsy fantatrao dia ahoana zany? Entina foana le tapakila zany ary mihaino foana ianao hoe embarquement immédiat. Ahoana moa zany? Alaivo sary an-tsaina fa le fananana tapakila hoe Jesosy no mpamonjy sy tompoko dia tsy milaza zay fa eo ianao mipetraka dia lasa mandeha any amin'izay tianao atao na manao izay tianao atao. Non, tsia. Fa inona? Raha mahazo tapakila ianao tsy fantatrao le daty, tsisy daty tao hoe amin'izao le miainga, fa mila miaino ny tompo ianao, mila miaraka amin'ny tompo ianao, miaraka amin'ny tompo ianao fa tsy fantatrao le embarquement hoe ampifiry. Ary eo natonga an'i Jesosy nanao an'ity fanoharana ray faharoa farany ity. Tahaka ny mpitandrina fananana io izy. Olona nampindraiketina asa ihany koa izy izay nanankiana ny tompo azy. Rehefa mino an'i Jesosy ianao zao nandray an'i Jesosy Kristy manana finoana ao anatinao dia izao zavatra hitantsika ao. Haikay tsy hoe nahazo tapakila ianao ampirimy fa nahazo asa fanompony ianao tanterahina mandra-pahatonga ny embarquement immédiat. Inona dikan'izany? Nahazo asa fanompony ianao antso ianao ho tanterahinao mandra-pialanao, mandra-pavitany asanao. Jereo tsara ny sary nataon'i Jesosy tahaka ny lehilahy anankiray ozy izy nametraka andraikitra tamin'ny mpanompony hoe reto ny karakarainao reto andraikitra reto mpanompo reto mevo sakafo ara-dalàna izy fa hiverina. Zay mihitsy ny sarin'ny kristianina. Raha nahazo an'ilay tapakila zany ianao na finoanan'i Jesosy Kristy nilazantsika azy ka azo antoka fa tafiditra ny lanitra dia izao tsy nahazo finoana fotsiny ianao fa nahazo koa inona? Antso sy asa fanompona ho tanterahanao alohan'ny iangana. Azonao ve le fiainana? Ary le fiarahanao amin'i Jesosy zany manomboka amin'ny asa fanompona sy ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy io mandra-pavitany io ety an-tany ka hitondran'ny tompo anao any aminy. Izay ny zavatra faharoa ka ianarantsika fa ianao izay mino nandray an'i Jesosy Kristy mahana fiainana mandrakizay hoy tsika dia lasa tompon'andraikitra. Tompon'andraikitra ka lasa manana toetra hafakely ny finoana izay niraisinao. Inona le toetra ny finoana niraisinao? Lasa mahatoky, lasa tompon'andraikitra ianao. Ny finoana dia mahatoky. Ny finoana niraisinao tamin'i Jesosy dia mahatonga anao mahatoky. Satria nahoa? Rehefa mihinanao dia misy antso napetraka ny tompo anao. Ary misy andraikitra iendrasan'ny tompo anao ka raha tsy vitanao io tsy ody ianao. Raha tsy vita ny andraikitra ao tsy ody ianao. Fa misy andraikitra nampanaovan'ny tompo anao. Misy fijoro vavolombelona maro isan-karazany moa milaza hoe misy olona nametrahan'ny tompo tokoa antso sy andraikitra. Fa tsy nanao izy dia ahoana? Nalain'ny tompo avy amin'izay ary fa tena tsy mety anao ianao zany. Misy milaza an'izany fijoroana vavolombelona zany. Ahafahantsika mahazo sy mahatakatra fa ny fiainana miaraka amin'ny tompo ange
dia fanompona anazy amin'izay antsentsony atsika vonino isika ka raha nametraka fanontena voalohany taminao hoe vonona ve ianao ho an'ilay fiainana ho any an-danitra hoentin'i Jesosy ho any fa tsy maintsy mandrika toerana ianao dia fanontena faharoa kosa apetraka aminao indray dia izao ary ianao ve efa manana asa fanompona izay asen'ny tompo ataonao mandra-piala anao zay hoe fanontena faharoa inona ny antson'ny tompo anao fa tsy hoe nahazo tapa-kelyntsika dia lasa mandeha fa misy zavatra asen'ny tompo ataonao zao ary io no ianarantsika ry havana ho mahatoky isika ahoana le olona mahatoky amin'ny asa fanompona le olona mahatoky amin'ny asa fanompona tahaka ny ataon'i Jesosy eto mikarakara tsara ireo olona izay naseny andraiketana zay le mpitandrina eto zany hoe olona resy lahatra mihitsy amin'le asa ataony resy lahatra amin'le fanompona ka na tsy ho azan'ny tompony dia mandray andraikitra sy tompona andraikitra responsable ho an'ny tompony atanaovana azy na tsy hita eo azan'ny tompony resy lahatra tanteraka tsy mandry andro mety tsy mandry alina dia eo no andiniantsika ny asa ataontsika isika ve resy lahatra amin'io zavatra ataontsika io ndao hivavaka tsika androany ho resy lahatra fa raha tsy zany tsy ho mahatoky mihitsy tsika na mpitsabo ianao hanao an'io asa io amin'ny fo na ho mpanabe ianao hanao an'io asa io amin'ny fo na mpandamin-drahara ianao na mpitarika ianao na mpamokatra ianao na amin'ny fambolena ny asanao na amin'ny fiompiana hanao an'io asa io amin'ny fo fa misy asa fanompona nasen'ny tompo ataontsika ho an'ny tompo io za mampatonga antsika tsy afaka ny hanao kitotoa mihitsy na tsisy olona azy eo mahatoky ka na tsisy mahita aza dia manao tsara satria ho anisa ho an'ny tompo ilay izy ary hitantsika fa vitaina hatramin'ny farany ny asa fanompona raha misy ndeha ataontsika fikarakarana olona ohatra ny natao eto sary napetraka Jesosy eto dia izao tsy avelanao raha misy olona iray tsy mahazo sakafo ara-dalàna fitandreman'ondry mampatsiaro ilay ten'Andriamanitra amin'ny Jona 10 izay nataon'i Jesosy hoe mpiandry ondry Jesosy no tena mpiandry ondry tsara mpiandry tsara fa izy koa dia nitarika antsika hoe ianao izay anara-dia ndana fano ny ondry keliko zany no tenin'i Jesosy ao amin'ny Jona 1:20 ny teny tamin'i Petera andraso ny ondry keliko fano ny ondry keliko itsika zany dia asen'Andriamanitra hanao an'izay asa asena ataontsika hatramin'ny farany takatra ny saintsika ary vitaina hatramin'ny farany ka raha misy olona tsy voakarakara izy asenao tompona andraikitra rehefa manana ny finoana mino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy manao hatramin'ny farany mamita hatramin'ny farany ny asa izay ataontsika eto an-tany eto eo moa indraindray no lasaina ny saintsika hoe indraindray misy olona mpanompon'Andriamanitra lasa tampoka nantsona tapitra tampoka zany ny voyageny dia mipetraka amin'ny fantena hoe tompo ahoana ary zany ny asa izay nataony teto an-tany ry havana izy moa no mampiasa antsika Andriamanitra izy mahafantatra hoe hatreto ihany ny asa ataonao fa vitao hatramin'ny farany izay asain'ny tompo ataonao ary ataovy tsara sao dia kosa mantsy tratra n'le ohatran'ny tenenina teo hoe tsy nanao asa tsara le olona dia esory teo io ny tompo dia manao an'izany fa io tompontsika io ry havana io tompontsika io dia manana antso apetraka amintsika mampianatra antsika izy ho tompona andraikitra amin'iny antso sy asa fanompona tanterahintsika iny hanao azy amin'ny fo ary hatramin'ny farany ary eo ilay ianarantsika hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny meno azonao tsara amin'izay zany amin'izany teny ambara izany fa tsy maintsy mino aloha ianao araka ny tenintsika voalohany manana an'i Jesosy fa iny ny motera mampandeha anao ary ny mino iny mahatonga anao finoana an'i Jesosy iny mahatonga anao mahatoky avy eo ka
hitanao fa kay misy asa fanompoana tanterahinao ary mahafinaritra be ny asa fanompoana tsy ho variana tandremy so variana amin'ny zavatra isika jereny ny ohatra napetraka Jesosy fa olona ny teneniny miandraikitra olona dia zay vao aseny andraikitra fananana ozy izy rehefa aveo mifananako kay manontolo fa inona moa ny asa fanompoana amin'ny ankapobeny asian'ny tompo ataontsika tsy ny olona ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra iza ny nahatongavan'i Jesosy teto tany tsy ny zanak'olombelona hamonjy izao tontolo izao izy olona ka tsy izao tontolo izao tany sy biriky na vato sy trano sy fiara tsy izao tontolo izao fiara na biby ohatra hoe alika kely mahafatifaty tsy ireny nahatongavan'i Jesosy ka fa izy olona ry havana mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika hanatanteraka ny asa fanompoana izay asian'ny tompo atao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary hiaina amin'ny fitiavana hevitra ny olona mihoatra noho ny zavatra ny asa fanompoana zany tsy dia lay andeha ataontsika hoe zavatra no tena mpanjintsika amin'izany hoe havita zavatra fa olona ry havana olona ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mpanarato trondro i Petera fa ahoana ho Jesosy ankehitriny dia ataoko hoe mpanarato olona ianao fa tsy mpanarato trondro intsony ry havana ho mpanarato olona isika ho tompona andraikitra sy hevitra misimisy ny amin'ny olombelona isika atonga ny olombelona ho aiza ho ao amin'i Jesosy ihany koa eny ry havana tamin'ity androany ity tsika dia nianatra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra tao Mateo 4:20 izao fa tsy ampoizina fotoana iavian'ny tompo dia ahoana ry havana ny mpianatra tena vakany zany inona ny atao hoviana ny tompony tonga misy nge tena nieritratra hoe amin'ny dady izao ny tompony tonga dia nivarotany daholo ny fananana dia niandra le dady fotsiny izy diso hevitra izany tsy tiany tompo ho fantatra mihitsy hoe mba tsisy olona anao tahaka izany kajikajy hafahafa izany fa inona ny tena tiany tompo ataon'ny mpianatra raha lazany amin'izao iaviana izao izy ny tiany tompo ataon'ny mpianatra dia ho vonona izy fantatrao amin'izay fa ho avy Jesosy hakanao kay ny zava-dehibe dia nanao an'ilay voyage hiaraka amin'ny Jesosy ho alainy ka mila manana ny tapakila dia ny finoana ihany finoana ny Jesosy no ahafahanao miditra ny fanjakan'Andriamanitra finoana fa Jesosy mahatao anao tamin'ny hazo fijaliana izay nandony ny vidin'ny tapakila hidiranao satria nahoana ao amin'ny Romana dia milaza fa fatesina ny tambon'ny ota ary tsy misy nahiray aza mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona fa samy nanota avokoa kanefa ny fahasoavana dia ity tonga Jesosy hanolotra ny tenany ary andony vidin'ny tapakila ho tafiditra ianao raisy ny tapakila raisy ny famonjena natolotra Jesosy izay dia vonona ianao fa rehefa niraisinao tapakila io niraisinao ny famonjena natolotra Jesosy io dia ho itsika faharoa mahatonga anao hiasy io satria nahoana vao nandray an' Jesosy ianao dia nahazo antso fanompoana ka tonga anao olona misy antom-pisiana manana andraikitra tanterahina misy atao ianao na hidiram-bola io na tsy hidiram-bola na andraisaka rama io na tsy andraisaka rama misy atao ianao asa fanompoana ary ho an'ny tompony ataonaovanao an'io asa fanompoana io na ray aman-dreny mety toerana ny antsonanao na mpiasa fanjakana ianao na miasa teny ianao na miasa amin'ny olona ianao amin'ny privé tsy ny tompo anao asa fanompoana ho azy ianao ho anazy ka ho ila olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana manao amin'ny fo resy lahatra tanteraka fa ho an'i Jesosy ny anaovantsika ny ho azy io manao hatramin'ny farany izay havitana izany satria ho alaina ianao rehefa aveo dia ho hita eo hoe vita ve ny asianao natao satria na dia fa azantoka aza fa any an-danitra ianao ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana olona no zava-dehibe fa tsy zavatra ao amin'ny Timoty 2 marana antsika izao ten'Andriamanitra izao dia tia metoky anao nefa ny tompo ry havana ao amin'ny Timoty 2 Timoty 2 toko 2 vakiko anao ny 9:1-7 hatramin'ny 13:10 ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe
mahatoky izao teny izao fa raha miara-miata aminy isika dia hiara-belona aminy koa raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy koa raha mandaha isika izy kosa handaha antsika fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Amen. Io teny io manome antoka ho anao io. Ekeo Jesosy, ndao hiaraka nompo an' Jesosy tsika, miaraka maty amin'i Jesosy ny antsoinao iny mandray ny famonjena ary hiara-belona aminy dia andao hiaraka hiaina fiainana miaraka amin'i Jesosy. Mandra-pahatongany naroviana surprise. Fa izao nefa ny olombelona mety tsy mahatoky, izany hoe mety tsy miankina amin'ny tompo tsara, mety tsy tafahankina amin'ny tsara, fa ny azo antoka dia izao izy mahatoky, izy no hitondra anao. Azo antoka ny tenin'ny tompo izay omeny antsika. Izany ravina dia mampianatra antsika fa rehefa niraisinao ny finoanan'i Jesosy dia miasa io finoana io, miasa ao aminao Andriamanitra hoentiny isika. Na dia mety misy tsy fotoana ary mety tsy tena mahatoky tanteraka isika anatin'izany hoentiny izany, ho hitanao fa vitan'Andriamanitra ny asany izay hampanaoviny amin'ny alalanao. Hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny teninao indray androany. Misaotra fa manome anay ianao ny finoana. Fa rehefa manana finoanan'i Jesosy izay dia vonina. Misaotra fa manomana anay ianao ka ho vonina izay. Ary misaotra ihany koa noho ny teninao izay miasa ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao, izay mamboatra anay sy mampianatra anay. Ary misaotra manokana noho ny antsinao satria rehefa mino anao tokoa izay dia lasa zanakao ka manadidy sy andraikitra. Tompo, eo ny tianay hametrahana aminao, ampianaro anay izany toetra mahatoky izany. Ka anao ny asa rehetra ho anao amin'ny fo izahay. Hampahereziny tsay avy amin'izay rehetra zavatra sarotra ao anatin'izany. Havita hatramin'ny faran'izay asainao atao. Ary ho faly manompo anao mandra-pialana ety an-tany ety. Dia ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana tokoa izay Tompo satria mino anao, miankina aminao ary mahatoky ianao fa ho todinao izahay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy nivavahana eto izany. Amen. Hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao itirity dia ka tanterao soamantsara. Kanefa mivonona mahandresy miomana hiaritra fijaliana, satria ny Jesosy ny latsaneky fanesy hiteraka ny fahakivina. Ny fahakivina hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao itirity dia ka tanterao soamantsara. Kanefa mivonona mahandresy miomana hiaritra fijaliana, satria ny Jesosy ny latsaneky fanesy hiteraka ny fahakivina. Ny fahakivina Jesosy reriany nomporio, io lay tsy miovy omaly sy anio, tsy mampaninona zay fandatsana. zao hivavaka ho anao ka mandehana, ka matoky fa tsy mba ho irery, ny tomponao no hanomehery, fa tsy maintsy ho tafita ho afade matoky miandry anao any.
mia paradisa lai jesosity jesoreriany notorio io lai tsy miova maly sy anio tsy mampanino zay fandatsana zao ivavaka ho anao ka mandeana de matoky fa tsy mba hoirery ny tomponao no hanomehery fa tsy maintsy ho tafita ho afa de matoky miandry antsika mia paradisa lai jesosity tsy maintsy ho tafita ho afa de matoky miandry antsika mia paradisa lai jesosity Riavana malala dia isorantsika an'Andriamanitra zany tenin' zany ananantsika toky androany tsy maintsy tafita ho nirany mpitory zay naraintsika teo Jesosy no mitondra ka tsy maintsy tafita fa izasy ianao nefa mila manapa-kevitra izao andao mafisitsika mivavaka fibebana sy fifonana izany ifonantsika amin'ny tompo sy rehetra kajikajy na tsy fiambenana na mety hoe tsy faharetanao amin'ny tompo dia aorinan'izao vavaka fifonan'izao ndao alaintsika ny firana FFPM anaovantsika lera faharoa amin'ny telopolo sy efajato hoe mandra-piavy ny tompo mivava miasa ivavakantsika tompo mandinika tokoa izay ny teninao androany indraindray tokoa izay tsy mahatsiaro fa kaimika mila fanapahan-kevitra eto an-tany ka variana izahay ifonana aminao izay rehetra mety tsy nanapahana hevitra matotra ka tonga ny hovonina ary manaiky anananao izay Jesosy andray anao tokoa ifonana aminao izay rehetra mety kajikajy ihany koa na dia mety hoe voantso ho zanakao ary izay ka hanao asanao misy ny kajikajy mety misy ny be fitetika eo anatrehany mety hoe te hilalao izy eo amin'ny asanao ifonana aminao reny ny tsy fiambenana ka mahatonga fifandraisana aminao Andriamanitra mety hoe tsy ampy fianonanao tsy ampy firesana aminao tsy ampy fiankinana aminao izay fa mety mandeha amin'ny kajikajinay dia tratra ny tampoka izahay kanefa reny tampoka eny andrano mamerina anay hoe mila miankina aminao koa izahay eny Andriamanitra hitanao koa fa indrinay izay tsy maharitra amin'ny fanomponanao ifonana aminao izay tsy faharetana ka mahatonga anay mety menomenona mahatonga anay mety kivy hita hoe tady tsisy fiainana mihitsy ilay fanompona izay iainanay eto ambonin'ny tany tompo satria kay tsy tena miaraka aminao akory izahay fa ianao ny fiainana ampianary izay mifampitantana aminao ka hiankina aminao ny toe-javatra rehetra tompo fa omenao anay izany fonoana izany ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao vavaka izao amen
kamina tatanterao ire adidinaomba upanumpu maso zany tonikeo amin'ny firana FFPM fa roa amin'ny telopolo sy efajato zany tokoa nanamafisantsika fa isika dia hivavaka hifandray amin'ny tompo lalina isan'andro isika dia ho antsony tompo ampitombo sy ampiasa ny talenta izay nomeny antsika ka ho mahatoky tsika eny ry havana isaorantsika ny tompo izany antsony izany ndao ho sika rehetra na inona mety anjara fanompoana tanterahinao a ndao tsika hiaraka anao fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany a ary mino an' Jesosy Kristy zanany latokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginie nijaly raha nanapaka i Ponty Pilato nomborana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ravanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen amen izany finoantsika izany izay nambarantsika teo ry havana ataoko fa mimpijoro antsika androany ny finokana tompony mampijoro ary ataoko fa hijoro ianao androany no ny finoana ry mpanompon'Andriamanitra hiaraka amin'ny antsan Kristy tsika mitirity hivavaka hoe finoana fanantenana fitiavana na toazefa
intsony no velona fa Kristy velona ato anatikio vanantenako nionenana tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatikio tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatikio fanampenako iza. amarina izao fotoana izao tsika riavana zany ira tao azay fisany tokoa ny atonga asianao androany tena hijoroan'ny tompo noho ny vavaka sy ny firaisantsika amin'ny azony zany androany vavaka ho an'ny fanompona rehetra isika n'Andriamanitra ary vavaka manokana koa ny fielezan'ny finoana zany ny filazantsara ary ho an'ny ady rehetra zay atrehan'ny mpanompon'Andriamanitra vavakantsika amarina izao fotoana izao ary ny vavaka dia ilay hira mijoro ira faneva fa 50 taona efisika mano iarahantsika amiretina maranantsika amin'ny fotoana vavakantsika tompo ianao tokoa ny ankinanay amin'ny zavatra rehetra ary mivavaka ao amin'ny asany antsoinao anay tsara avy miaraka miombana atao zao fampiavavana zao zahay amin'ny sehatra sy toerana rehetra manomboka ao amin'ny akaiky indrindra ao atokantrano tsy lavitra misy asa ny antsoinao anompona ianao eo ary ho anao ny antenanaovana ian'izany eo amin'ny fiarahamonina misy asa ny antsonao eo amin'ny fiarahamonina mety hatramin'ny antanantohatra maro isan-karazana eny amin'ny fiarahamonina mety hatramin'ny avindrindra eto amin'ny firenena aza satria hoy ianao antsonao mpanomponao reny manana fahefana manana andraikitra mitantana mandamina ny firenena ireny vavaka ho an'ireny asa fanompona rehetra reny zay tompo ny fiainanay ireny tompo ny fiainanay mandra-pahatonga anao ireny ka omeo anay ny toe-po mahatoky sy ahafahana manatanteraka izany amin'ny finoana iainga avy aminao vavaka ho amin'ny fielezan'ny finoana io indrindra izay betsaka ny mbola tsy tena miaina amin'ny finoana anao Jesosy ny tena anaovan'ny zavatra ary dia tsy hanana n'ilay toe-po mahatoky izy io ny angatahany aminao tompo ho vavolombelonao izay tsy ariavy ara-pio amin'ny fampielezana zany finoananao zany fa raha tsy voaelo ny filazantsara tsy tonga ny farany eraky ny firenenay taio manokana ny fitoriana ny filazantsara rehetra na amin'ny onjapeo na amin'ny hira sy amin'ny alalan'ny ainao manjery na amin'ny alalan'ny mpanomponao izay miteny na tsirairay io na miteny amin'ny alalan'ny vondrona fitoriana filazantsara maro isan-karazana vavaka izay tompo mba tena hanana anao ka vonona eo aminao Jesosy Kristy ny vahoaka malagasy aloha ary ho vavolombelonao izay ran'izao tontolo izao vavaka ho an'ny mpanomponao rehetra ary mety tena sarotra tokoa sy betsaka ny ady atrehana betsaka ny ady atrehana ka ilaina fitozona tompo ianao na mefaharetana ampahery ny mpanomponao rehetra ka hijeranao izy fa tsy hijerany manodidina tsy ho an'ny olona ny anaovany azy fa ampaherezo ka hijeranao ka hiasa mandra-piavinao ary ampijoroiny izay mihinanao rehetra tompo sa ahitana ny fanila eto anivon'ny tinosy ty ho sy fahazavana ka hitsolo ny aizina mandrakotra ty mila nay tokoa ianao tompo ankehitriny izay fiangonanao hijoro iainga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
taonamaro nefa nitsorona nitorina teny mahazoro niazona nao ny finona ny fianona maniny Jeso sy fananio safamahery nonomena saindy be fitiava fanandona hafehy tena ka tsy ome natrafa hitsoratany ho vavonome nony Jesu niany kusaia tanoni fanilo eto anivo nitinosity ufahazavamnakalitsilo yazina mandrakotraty si fananio safamahery nonomena saindy be fitiava fanandona hafehy tena ka tsy ome natrafa mahitsoratany ho vavonome nony Jesu niany milanao ny tompo ankehitriny ny fiangonanao ka mitsoro miangafianao noliriny mba ho irany tokotoko sy fananio safamahery nonomena saindy be fitiava fanandona hafehy tena ka tsy ome natrafa mahitsoratany ho vavonome nony Jesu Andriamanitra ilay efa nitondran'i Jesosy Kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky ny fanekam-pivavahana mandrakizay ane. Andriamanitra ilay loharan'ny fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hatanterahana ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany. Amen. Ho an'i Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miombonantsika teo riavana ny fampam-pivavahana amin'Andriamanitra teto amin'ny zapeon'ny radio Vaovao Maso. Fampam-pivavahana androany niarahana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonin-kandresy.